Ho an'ireo rehetra matsapa-tena fa vehivavy. Teanao jupe ianao, zoanao zany. Teanao pataloha ianao, zoanao zany. Teanao talon ianao sa teanao tenisy, safidinao zany. Fa manina moa ny zony vehivavy ny tsy maintsy resahana isan-taona. Nga tsy efa misitraka an'izony izy ireo. Ho an'ireo vehivavy izay misehatra eo amin'ny fidivinjo, eo amin'ny lasin'ny vavy dia tsotra fotsiny antony, mbola mitohy ny ady. Izany indrindra no antony anokanana andro ho an'izony vehivavy, hampahatsiahivana ny anjara toeran'ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina. Inona no kalazaina mandritra ny 8 Mars? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme qui à l'origine a été initiée par Simone de Beauvoir. Donc elle a réclamé les droits de la femme et on la remercie sincèrement pour ça. Inona ary ny afatra amin'ny andro 8 Mars? Tsy mijery fotsiny vehivavy fa mpanatanteraka. Anisan'ny tokony handray anjara amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe raisiny eo anivon'ny firenena izy. Raha ny eto Antananarivo manokana dia niara-nientana ny iray feo ireo vehivavy, solombavam-bahoaka, renim-pianakaviana, mpiasam-panjakana maro, any ka na nivadin'ny filoham-pirenena aza dia nidina teny an-dalabe naneho ny firaisan-kina misy eo amin'ny vehivavy. Nampiseho fa ny vehivavy malagasy dia tsy mikely soroka fa mbola manao ny ady ho an'ny fidivinjo. Tsy ady entin'ny vehivavy irery ihany fa adin'ny fiarahamonina iray manontolo.